Lana en boisson. Koropaka ny organisateur sy ny mpikarakara. Fa fambaraka ny efa rano fety satria maninona tsy vita tsara. Soa fatao Jesosy, averina soa fatao Jesosy. Rehefa namotsitra direktiva illogique Jesosy. Mampiombana aloha fa zavatra say tompo atao tsy zavatra mahazatra. Ohatra hoe eto ambavaka pastera mba azo asa. Dia ny direktiva tsy hoe manaova CV dia atero ary tsy izay loatra. Fa mety hoe aleviny tsaramaso dia andrahoe. Tena kaikanao fangatsy manao izay tiany indray. Fangatsy manao izay tiany indray izy e. Tena kaikanao ianao ne miracle ny saintsaininao e. Nefa baiko lojika ny tianao eno hoe. Vita ilay tsaramaso manentoety be anao zany hoe tsaramaso nefa asa ny problema tsaramaso. Misy olona ampanina tampoka mandalo ambavadinareo. Dia ireo olona ireo tsisy hohanina. Maina ilay fofona izy dia misaona eo aminareo. Ohatra ny maheno fofona tsaramaso izay. Dia ianao zany retika efa sady efa nanana. Io tsaramaso hoe voky amin'izay izy. Tena tsy izany fa izany tompon'ilay orinasa ry hananina hanina fa tena tia hamaly fitianareo fa miasa daholo anganareo fa eny fa na dia miasa ary dia hongotako anareo mba hiasa ho amiko. Eo anao ve taka izay nasiko rambonombo misy tanatin'ilay vilany. Tenenina akaikinao rehefa tsaramaso ny direktiva hoe dia azapianao zavatra hafa hoe. Satria tsy mahazaka rambonombo ilay tompon'orinasa hoe. Tsy haiko, ohatran'ny hoe kivazivazy fa tiako ho azonao ilay fitarihan'Andriamanitra. Fa raha vao ampipianao zavatra iny, eo am-pinanao izy miteny, fa iny ty, fady anay rambonombo. Saina tao. Hozy ilay anjely hoe palita mihitsy tsy ambinina lava eto amin'ny. Hozy ilay anjely. Tenena akaikinao, miaino tsara hoe. Mety tsy mahazatra ilay izy hoe. Fankatoavy fotsiny hoe. Fa manao izay tiany izy. Fa tsara fiafara foana hoe. Avereno, manao izay tiany Jesosy hoe. Fa tsara fiafara foana. Avereno mafimafy tsara, manao izay tiany Jesosy. Fa tsara fiafara foana. Jaona toko faharoa dia fahenina. Ary nisy ny vato enina mahalany rano, indroana itelony vata, nipetraka teo ho fanadiovana. Le zalareto zany sy ny ladosy. Reo zany rehefa inona ny sampana tiana hidirana? Dosy. Satria ny talenta reko sy ny afaka asiana rano hisasan'ny olona. Tena kaikanao tsy ratsy zany hoe. Mahafinaritra mihitsy ary zany hoe. Fa rehefa tonga Jesosy, problema any amin'ny sampana lakozia. Ny tonga dia ampiasainy an'izay sy ny ladosy hitany eo. Ty fanontony ty zany. Tsisy idirany hoe ianona sampana andry zareo zany. Tena kaikanao mahazo manao izay tiany ny mpanendro hoe. Jesosy io resantsika io hoe. Ka mety siny any amin'ny dosy ianao hoe. Avereno, mety ho siny any amin'ny dosy ianao hoe. Fa azo ny ampiasaina hoe. Amana ny problema any an-dakozia hoe. Tsy maheno tehaka ao an'Andriamanitra. Union zany. Teo ny nahitana fa lesiny tsy ny teny hoe zafady ramose. Fady anay maka ny an-dakozia. Fozy Andriamanitra rehefa zaho mampiasa. Mety io. Misy olona eto mitady ametraka fadifady amin'ny fanompoana. Izay tsy natao anao zao. Fa rehefa Andriamanitra ny ampiasa io, raha vao mety ianao, dia mety io. Pastera, amory fianakaviana izay dia mba afaka ho avy ianao hitory-teny. Nefa ianao izay nitory-teny fa tsy izao. Fa afaka makany sao dia misy mangaringarika eo indray. Fa tsy hoe miandry anay hitory-teny fa isan'andro dia afaka efa manomboka ianao mampiasa lohalika. Tompo, mety siny ny ladosy fa afaka ampiasaina eo an-dakozia fa tsy zandrainy. Tsy le siny miteny hoe zafady tompo ho voninahitr'Andriamanitra siny madio Alleluia. Tena kaikanao tsy ianao no mitonantonana hoe. Fa izy ny mahita dia mampiasa hoe. Mahavariana.
tsy karaha vonona tany an-dakozia no nampiasainy, fa siny feny rano fanadiova tongotra. Zavady, siny manetry tenany izy zany, siny tsy mba tafiditra ao amin'ny fety. Reo zany mety siny tomany tsindry sambatra ary vilany ao anatiny ao. Reny mbo ilaina fa izay moa atao izay ne madinika atao ty miaritra ny tongotr'olona leto fotsiny izay tsy maneniny fa tsy nanao an'izay reo siny reo matona ampiasain'ny tompo. Nangina izy. Dia rehefa niteny Andriamanitra hoe feno ranony dia efa nisaina ilay mpanompo ny karafa eny an-dakozia. Anka retsy siny retsy. Za mahita fa maro amintsika reto no hianatra hiaraka amin'Andriamanitra ao amin'ilay union, manaiky ho tonga fanaka azo ny ampiasaina amin'ny fotoana rehetra. Avereny hoe amin'ny fotoana rehetra hoe. Mianatra mametraka ny sitrapo amin'i Jesosy hoe. Avereno, mianatra manaiky amin'ny mpifaliana ny fitondran'Andriamanitra hoe. Feno fisaorana sy fankasitrahana azy hoe. Amen. Alléluia. Mazava be l'exemple. Mazava be. Sy ny ary amintsy. Raha ataontsika raha nanatongotra zany le vilany dia tsy mety satinareo hoe domaine anay aty. Hoy Jesosy tsisy resaka. Tsy domaine anao aty fa domaine ko arenao koa ana. Mila manaiky tsika. Oeto anatrehan Jesosy ny fonao. Be dia be tsy mampanaiky. Karaha za kosa aloha tsy ekeko e. Tekekinao. Zay zao mbola tsy izy zay hoe. Za kosa aloha tsy manaiky raha tsy zao ataon'ny tompo e. Zany le mila hoetiny eo amin'i Jesosy sekolim-panasitranana. Manaiky fotsiny. Za tsy miteny hoe manaiky hiara ny asan'ny devoly. Tsy asan'ny devoly ny resahako. Mila mandroaka ny asan'ny devoly ianao, manova toetra no rehefa tenen'ny pasteur teo. Fa ny fitondran'Andriamanitra anao mihitsiny. Mila ny fonao amin'ny lefitra dia manaiky. Tadio tsara fa ny ondry ane hatreto e. Raha tsy diso raha tsy hoe ondry be ny ianareo. Inona zany ny hitan'ny ondry? Ny loaliky ny mpiandry ondry. Izay nitenen'i Jesosy hoe zany mangataka ho anao e. Vavaka ho anao. Fa ny vision mety aminao, tsy ianao koa mahita an'ilay izy, mpiandry ondry mahita an'ilay izy. Ary tsy vitan'izay, fa le ravinahitra be tao ho am-mpiandry ondry ve? Tena kekinao tsy ho anazy akory ane ilay izy hoe. Fa dia ho anao ilay izy hoe. Zany hoe le mpiandry ondry mandeha 4 kilometatra mitondra anao izy zany tsy nanabozaka akory izy. Fa lenao entina be menimenina be ho anao ilay izy. Za mahita fandrahoana marina misy afaka amin'ny be menimenina eto. Misy afaka amin'ny fanomezan-tsiny eto. Misy afaka amin'ilay tsy manaiky misy afaka eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avela sitrany ianao. Amen. Exercice tonga ny atoandro. Ianao misaina tokony mba hena baolina zao. Toy Andriamanitra ravim-bomanga. Dia tsy maintsy miasa ny ozatra ny fitsikinao. Sahatra Andriamanitra. Dia lasa ianao misaina ary tena misy zavatra ilaiko marina ao amin'ny ravim-bomanga kay. Lasa ianao mijery amin'ny Google sy ChatGPT. Ao amin'ny ravim-bomanga dia misy potassium, ianium, fahatsarapanome, alléluia, fahalemempanome, faharetanome. Tsy apozinao fa nitoetranao ne miova ambadiky ny fanekenao e. Alléluia. Misy vitamine A, Andriamanitra. Vitamine O, obéissance. Vitamine D, Dieu. Vitamine G, God. Tsangana amin'izay dia hivavaka tsika efa tapitra amin'ny fotoana. Ao avao ny tananao dia isaoran'Andriamanitra fa namangy antsika miaraka tao anatin'ny sekolim-panasitran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny. Mba hanaiky isika hiverinao ny fiombonana fa avy ao ny zavatra rehetra. Tsy afaka hanaiky ianao amin'ny mahafanaka raha tsy efa miombona. Avy ao ny fiombonana ianao mianatra manaiky an'Andriamanitra mitarika sy mitondra ny fiainanao. Indrindrindrindra amin'izay tsy takatry ny sainao, amin'izay tsy eken'ny sainao, amin'izay tsy mahafinaritra ny nofinao, nefa hitan'Andriamanitra fa mahasoa ary amoahany an'ilay tsara lavitra ho anao.
avao foana tanao dia asio fisaorana ny amin'ny fiainanao to dia asio fisaorana mahatoky an'Andriamanitra. Tsy tonga etsika ametraka sy anery an'Andriamanitra amin'ilay mahatery antsika, fa tonga etsika anaiky ny fitondran'Andriamanitra amin'ilay fitantanany antsika ny amin'ilay tsara lavitra. Ndreto izay ray amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny teny izay voarainay mankasitraka sy misaotra anao. Eny tokoa avy eo amin'ny fiombonana izay manamboatra toetra anekena ny fitondranao mba ho tonga fanaka izay, fa rehefa nifidy amin'ny Paoly ianao dia ho fanaka ny fidiananao azy, fa tsy hoe mpanoratra epistily sy kuizana be amin'ny fahagagana. Ndreto an'io izay tompo mba ho fanaka eo an-tananao, ho fanaka mahasoa anao satria hiaina fahadiovana, madio fo, madio saina, madio amin'ny zavatra tenenin'ny vava, madio ny tanana sy ny fiainana, madio fitondran-tena sy fijoroana. Dia misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy anapatsiavinao androany fa tsy mivilany, tsy mifanaka, tsy ny siny no misafidy ny toerana, ny fotoana sy ny fampiasana azy. Fa ao amin'ny Jaona toko faharoa dia naseho anao fa siny tokony ho feno rano nampiasaina any amin'ny dosy, fisasana sy fidiovana rehefa tonga teo an-tananao ka nanaiky ianao hampiasa azy. Izay ilay dingan'ny union dia nampiasainao izy hitondra ranom-boaloboka ho fitsaharana sy fampitsaharana ny etaetan'ny mpisakafo ho toy ny vahaolana avy any an-dakozia. Ndreto izay manavao ny fanoloran-tenanay tompo, tsy izahay no mifidy hoe ity fanompoana tiako atao, fa se tenir à disposition anao izay ho fanaka madio mahasoa azonao ampiasaina amin'izay hitiavanao azy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy ny tsiraray avy tonga eto androany. Ao no miady amin'ny tenany, ao no miady amin'ny nofony, dia anao no ampandresy azy Jesosy. Mahafinaritra ny teninao fa tsy mora raha vao eo amin'ny nofo amandrà, fa amiraina sy tsorina kosa rehefa tary amin'ny fanahinao. Tsarovy ny tsiraray avy andeha hamakivaky ny tontolo andro. Amarana n'ity volana jolay ity, miaraka aminao, feno anao, tarihanao. Mila mahitsy izay ny fiafaran'ny zavatra rehetra, fa ny fiafaran'ny zavatra rehetra dia araka ny fahatsaranao. Tsarovy ny tsiraray avy izay tonga eto, tsy ho maika sy ho poritra ary tery fotsiny amin'ny zavatra rehetra, ary tsy ho sondriana amin'ny zava-panahy, fa hametraka ny asaribidiny toe-panahy. Ambadiky ny fanetrenay tena no anekenay, ny tananao mitarika anay. Dia ianao no ampahery, hitahiry, tsy ho reraka izay rehetra tonga manatrika eto. Hiazakazaka dia tsy ho sasatra izy ary hatoky ianao. Tsy hijery zavatra, tsy hijery olona, tsy hamaritra fotoana fa hibanjina anao. Tehirizy izay mba ho iray tompo tahaka ny mahiray anao amin'ny ray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsarovy ny tsiraray avy amin'izay hatrehany. Ao ny manana tokantrano mila valimbavaka, ao ny asa aman-draharaha mila valimbavaka, ao ny fianarana sy ny fianarana ankizy mila valimbavaka, ao ny eo mba fieverana izay mba mahasoa kely eo amin'ny andavanandro, fikarakarana taratasy, ao mikarakara taratasy any amin'ny domaine resaka tany, resaka tribonaly, resaka vizany amin'ny consul sy ny ambasady maro samihafa, ao ny manana tetikasa sy projet mba tiana hoentiny eo aminao. Tsy zana ny sarotra, fa le fanekena ny fitondranao no andrasanao, dia mba tsarovy ny tsiraray avy. Ao ny manana fikasana iroso amin'ny tokantrano, ao ny manana faniriana ny ana taranaka, ao ny manana faniriana ny anao depara vaovao ny amin'ny fiainana. Tompo, aza velana ampanahiana izay. Fantatray fa raha misy varavarana anankiray midy, misy anankiray tsy maintsy misokatra ao. Rehefa misy lalana anankiray tampona, tsy maintsy misy lalana hafa sokafanao ho anay avy aminao. Tsara lavitra no izay mety nahatery anay ny entsoana anao. Avao foana tanao dia isaoran'Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo. Efa vitsy izay mivavaka ao anao. Misaora. Ataovy mipololotra avy any anaty. Mankasitrahany fitondrany sy ny fitantanana. Misaora azy ny amin'ny fahatsarana. Misaora azy fa mitahiry anao izy. Hitany io zavatra manjoana io fa isaory azy le fitondrany anao hatreto sy le manomboka eto. Misaotra raha eo. Mankasitraka tompo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manankery avy any Nazareta. Amen. Minaran'i Jesosy. Amen. Tena kaikinao tao anatin'ilay vavaka teo ilay anao raha tsy dio zao hoe. Dia tehiriziny tsikitsikinao hoe. Fa efa mikarakara Andriamanitra hoe. Izay tiaka mampitsara ho an'i Jesosy. Mahazo toerana vetivety anao fanatritsika anatina 2 minitra 4 minitra dia tsofina rano dia miravitsika tahin'ny tompo. Dao rapitso sekoly fitahim-panahy eto. Tongava amin'ny etaeta, tongava miaraka amin'ny fahavononana, tongava miaraka amin'ny fanetretena, hianatra. Misy zavatra tsy hainao, miakatra ny tohatra anao tena miasa saina mihitsy. Ahoana ary ity zavatra ity? Tonga eto ianao vangin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny, lasa hainao ilay izy. Izay ny anton'ny sekoly.
dia mahita fa ho voatahiry ny hery ao anatsika, tsy ho reraka an-dalana zany, tsy ho kivokivy, tsy ho maty ny afo, tsy ho taitra ianao amin'ny zavatra mitranga satria nahazo lesina ianao hoe izay kely izy. Alleluia, alleluia. Rapitso maraina sekoly eto fidika hatramin'ny valo sasany ohatry ny isan'andro dia ny rapitso ariva isaky ny larobia ariva école biblika eny amin'ny bypass. Raha mangeta ety ianao dia tongava, tokony mbola afaka manao rattrapage kely ianao ohatra ka hoe sambo vao maheno an'izay ka mangeta ety no eny. Ho anao izay efa nanao kosa manana discipline manohy izay natomboka, fa tsy mora miabondona izay natao. Alleluia. Fa rehefa natomboka dia tohizatra amin'ny farany miaraka amin'ny fanampihana masina. Somary ivontsika miverina etsy amin'ny trampokon'olona. Tamin'ny farany teo noho ny amin'ny fandaminana sy ny didim-panjakana dia tsy nisy. Fa amin'ny zoma zao miverina soamantsaratsika amin'ny efatra ka hatramin'ny enina. Ho aso ho anao ny namerenan Jesosy ny fotoana eo. Fa raha natsiarintsika nisy fotoana efa foana ny zoma. Dikan'izay ho aso ho anao ny namerenan Jesosy an'io dia ataovy tonga ao io sy ho anao. Alleluia. Sabotsy maraina eny bypass tsika amin'ny valo sasany. Tiako anerana anao dia misaotra an'Andriamanitra, misaotra an' Jesosy tsika fa tsy any Maurice io toby io. Ka isaky ny sabotsy maraina dia any Maurice dia eo ianao zany asa saina eo. Fa etsy bypass. Commune rurale ny Ambohijanaka. Région Analamanga. Province d'Antananarivo. Zao rehefa tsara ny fo, tsara ny fijery dia mahita hirika foana hita zavatra tsara. Tsangana dia afofontanao dia misaotra Andriamanitra dia tsofina rano ianao. Misaotra ray amin'ny lalan'i Jesosy ny amin'ny teny, sekoly, ny fanatrehanao, ny fanahinao miasa, misaotra ny amin'ny fampianarana, misaotra ny amin'ny tarihanao nay tonga eto, misaotra ny amin'ny fivorianay, misaotra ny amin'ny vavaka afaka nataonay, misaotra ny amin'ny fiainonao vavaka, misaotra ny amin'ny fahagagana vitsoranao, misaotra ny amin'ny fanasitrahana amin'ny tranga ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tononona ny fataterana izao tsodrahan izao. Tahaka ny mahiray an' Jesosy sy ny rainy dia ho tanteraka koa ny fahafahanao miaina union miaraka amin'ny communauté sy ny assemblée amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano sy tononona ihany koa fanaka ianao, fanaka mahaso ny tompo, fanaka eny an-tanany, fanaka fantany ary fanaka fananany. Mahita fa ho sensible ianao amin'ny fitarihan'ny fanahy, tsy fanohatra elabe ny nofinao sy ny fanan'Andriamanitra mitarika ianao. Ahita fifaliana sy fahafinaretana ianao amin'ny fitarihan'Andriamanitra anao sy ny fitondrana ianao. Mahita ho feno fisaorana sy fankasitrahana ny fonao, ho tanteraka ny fiombonanao amin'i Jesosy ary ho tafiditra soamantsara ao amin'ny firaisana amin'i Jesosy ny tsiraray amin'izay tonga eto. Mandehana ho marina amintsika ny tenin'i Jesosy hoe arindro izao momba anareo mandrakariva mba hara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Anaran'i Jesosy. Amen. Avereny hoe ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia misy lavitra noho ny fisiko. Sarao ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen. Teny Jesosy toritory. Elana tsiny